Miarabantsika rehetra amin'ny anarin'ny Tompo. Afaka mivady fe ny olona roa samy hafa finoana. Izy indray no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha ray aman-dreninao ry havana ka manana zanaka, mety hoe mbola tsy manambady ny zanaka ao, teny tsy mbola manambady izy, eny teny tsy mbola miroso misehatra ny fitiavana ihany koa, dia tena hampahitao azy ity vidéo ity, ary tena ampianaro, ampafantaro azy mihitsy amin'ny hoe olona ohatran'izao no alaina vady. Fa raha mbola mifankatia ny olona alohan'ny fanambadiana, mbola tsy takany io le hoe mahasaropady andresaka finoana io. Fa rehefa tena tonga any amin'ny tokantrano amin'izay, zay vao raharaha be, satria na ny fiangonana andehanana rehefa lahady tsy hita hoe ahoana satria problème. Ohatr'izay koa ny vavaka rehefa ao tokantrano rehefa hariva, olana be. Ny zanaka rehefa teraka eo tezaina amin'ny finoana inona, na ny radio izay enona aza lasa problème foana ihany koa raha ohatra ka tena tsy mitovy izay le finoana izay. Ka tena mila dinihana tsara izy io, mila eritreretina tsara. Voalohany aloha dia izao, misy ny finoana izay tena tsy afaka hivady mihitsy amin'ny finoana kristianina mandrakizay. Tena misy zany. Zany hoe ny finoana kristianina atao hoe mino dia izao, mino an' Jesosy Kristy avy any Nazareta ho Andriamanitra sy ho Tompo ary mpamonjy. Ka raha ohatra ka misy olona tsy mino an'izay, tsy manaiky an'izay, nefa ianao hikambana ho iray amin'izay olona izay, dia manahirana ihany zany. Ary raha ohatra koa ka misy fivavahana tsy mino an'izany, dikan'izay ho sarotra be, ho rara be. Fa rehefa hivavaka ianao zany dia tsy hanaiky izy, ho rarana ianao, na amin'ny voalohany aloha mety akekeny eo, fa avy eo ho lasa olana be foana ahoana ny ankizy sy ny ohatran'izany. Ka tena mila mandinika antsika. Atadio tsara fa i Solomona, anisan'ny nahalavon'ny Solomona io resaka hoe fanambadiana tamin'ny jentilisa io. Ary izay mihitsy natokan'Andriamanitra rehefa jerevanao ny testamenta taloha, sarotiny mihitsy Andriamanitra ny amin'ny hoe ny Israely dia tsy tokony hanambady jentilisa. Itsika no Israely, itsika no kristianina, ka raha olona jentilisa dia tsy tokony. Ary mazava ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Korintiana faharoa fa 9:4 manao hoe aza mety asiana zioga. Tsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona ny iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, inona ny ambonan'ny mazava sy ny maizina, inona ny iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino. Tsy possible mihitsy ho lasa tena iray, olona iray ianao, dia nefa iny olona iray iny, ao anatin'ny olona iray iny, ny anankiray tsy tian'i Jesosy, ny anankiray tian'i Jesosy. Na te izy na inona tokom-pivavahana mihitsy azy, anontany tsara mihitsy izy alohany amin'ny hoe sao dia tsy manaiky ianao fa Andriamanitra azo ivavahan'i Jesosy Kristy. Ny olona manko dia izao, rehefa tsy manaiky an'i Jesosy Andriamanitra izy, tsy hiditra amin'ny fiangonana kristianina mihitsy izy rehefa avy eo. Tsy hanaiky hiditra amin'ny fiangonana kristianina mihitsy izy rehefa avy eo. Na misy havanao atao mariazy, na misy havanao maty, na misy inona dia tsy hiditra amin'ny fiangonanao mihitsy izy. Ho lasa olana be io. Fa deny tsy mbola tafiditra lalina dia tonga dia ajanony, satria tsy mety raha ohatra ka hoe olona tsy mitovy finoana. Averiko ihany hoe mety hisy teny hoe fitiavana ny lehibe indrindra fa tsy ny finoana. Marina zany, kanefa dia izao ny fitiavana n'Andriamanitra aloha, izay vao ny fitiavan'olombelona. Misafidy ianao zany hoe Jesosy Kristy ve sa ilay fanambadianao. Ary izao koa ny zavatra tsara ho fantatsika, indraindray tsika tratra ara-panahy amin'ny hoe zaho hanova azy. Raha ohatra izy ka mialohan'ny fanambadiana no miova, dia izay. Fa raha tsy miova izy alohan'ny fanambadiana, tena miteny aminao aleo tena mijanona, aleo tena miala, fa hitarika anao hiala amin'ny Jesosy Kristy io fanambadianao io. Ary mety eritreritra anao hoe tsy maninona fa hiditra ihany fa tiako izy, fa avy eo mandresy lahatra azy kelikely, dia midira ary rehefa izay ny tianao atao. Fa dia izao kosa nefa miomana fa ho mafy ny ahazo anao amin'ny tokantranonao io, ho mafy ny ahazo anao amin'ny tokantrano io raha mitsofoka ao ianao. Ary avy eo ho hitanao fa raharaha be io. Ka tadidinao zao vidéo zao, tena marina ny tenin'ny pasteur, fa nanaraka ny tenin'ny pasteur, tsy ohatran'izao mihitsy ny fiainako. Zavatra faharoa kosa nefa dia izao, misy ihany ireo finoana izay tsy mitovy nefa manaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra sy ho Tompo sy mpamonjy. Ireny finoana ireny zany dia tsy tokony hisy olana mihitsy ny ivadian'ny kristianina raha ohatra ka hoe samy fiangonana izy manaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra, ho Tompo sy mpamonjy. Sao nefa ny zavatra tsara ho fantatsika, raha ny Baiboly no jerena, dia ny lahy no loha, ny lahy no mitenenina tenin'Andriamanitra hoe ianareo vehivavy maneke, zany hoe maneke ny fitarian'ny vadinao.
zay mahatonga ny vehivavy dia manaraka ny vadiny, manaraka ny lehilahy ny vehivavy. Ary rehefa jerevana ndrika le mapakatra tsy le ampakarina dia tena misy anankiray ny anankiray mihitsy zany no mapakatra, zany hoe le anankiray mihitsy no mitarika, dia anankiray ampakarina tarihana izy ao anatin'izany. Ary ny vehivavy rehefa hoe anambady dia tena manaraka an'le lehilahy mihitsy, miala manaraka an'le lehilahy mihitsy izy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Zay no mahatonga ny hoe manaraka ny vehivavy. Ka ianao zany raha ohatra ka mialohan'ny rosoanao lalindalina amin'ny fanambadiana amin'ny olona io mandehana aloha mivavaka any amin'ny fiangonana misy azy any dia jerevo hoe mety amiko ve ho vitako ve, mety amin'ny fahazarako sy rehetrarehetra ve ny hoe anaraka azy amin'ity fivavahana izay misy azy ity. Fa tsy mety mihitsy ny hoe ekenao fotsiny nefa avy eo anao tsy mety manaraka, fa raha ny Soratra Masina dia mila manaiky ny vehivavy manaraka ny fiangonana izay misy an'ilay vadiny izy. Zay aloha zany lalana fototra zay raha makasika an'io resaka io. Zavatra misy koa nefa dia izao raha ohatra ny lehilahy koa ka manana fahendrena dia izao izay mety amin'izy roa no andehanana, fa tsy voatery hoe any amin'ny lahy na any amin'ny vavy. Mety misy zany ohatra fiangonana mety hoe tsy nahazatra n'ilay vehivavy mihitsy mandre le fiangonana resaka ohatra le fiangonana manaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra sy Tompo sy Mpamonjy aloha averiko ihany zay. Fa izao mety hoe tsy nahazatra n'ilay vehivavy mihitsy ilay izy, zany hoe ilay vehivavy zany tsy sahirana be zany hivavaka any amin'ny fiangonan'ilay lehilahy, nefa le lehilahy kosa tsy mampaninona an'ilay lehilahy mihitsy zany hivavaka any amin'ny fiangonan'ilay vehivavy. Zany hoe any amin'ny fiangonan'ilay vehivavy zany samy mety amin'izy roa dia aleo any amin'ilay samy mety aminareo roa no andehanana. Tsisy asiana olana zany. Ny fomba mpivavahana sy ny zavatra samihafa misy fahasamihafany foana, fa ny fototra rehefa mipetraka hoe manaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra ho Tompo sy Mpamonjy dia efa azo tanterahana foana, fa aza hoe ka zao ny fomba naina zao nana, fa zay mampety anareo roa zay koa zava-dehibe indrindra. Zavatra fahatelo dia izao aza mety ho tratran'ilay fakam-panahy hoe aleo rehefa lahady anankiray mankary dia lahady anankiray mankary dia lahady anankiray mankary, tsy mahasoa ara-panahy zany driavana. Tena tsy mahasoa ara-panahy zany, fa mila mifototra amina fiangonana iray sika, manompo ny tompo anatina fiangonana iray, mitaiza ny zanantsika anatina fiangonana iray. Fa raha hoe ampianarina sekolilady ato izy amin'ny herindray izy mankary, amin'ny herindray mankary, dia tsy misy zavatra stable mihitsy ny vitanareo anatin'izany, tsy mahasoa zany. Fa tena hoe mila miaraka mandrakariva zany ny mpivady. Tandremo koa nefany sao tratran'ny fakam-panahy koa ny amin'ny hoe samy manana izay alehany, hoe aleo raha fa samy mandeha amin'izay alehany, fa tena tsisy fiombonana zany, tsisy firaisana zany, ary manomboka amin'izany ny fahavoazanareo amin'ny tokantrano. Fa ianareo dia efa nanaiky ho tena iray ihany, ho tena iray ihany. Ka zany tena iray zany tsy misabaka zany hoe mankariana makatsy, fa tokony hiaraka nareo, tokony hiaraka andeha hivavaka nareo, fa zava-dehibe ny fiombonan'ny mpivady amin'izany atao hoe fiarahana manompo an'Andriamanitra any, ary fijoroan'ny vavolombelona izy. Fa ahoana moa ilazana hoe mampiavana an'Andriamanitra ao raha ohatra ka samy manana izay alehany nareo rehefa lahady, dia aiza ny alehan'ny ankizy amin'izany fotoana izany, lasa tsy mifankahita. Ny azo atao dia ny hoe rehefa misy fotoan-dehibe any amin'ny anankiray dia mba mandeha makany aloha ohatra any amin'ilay rahavehivavy, fa rehefa lesaka ny alahady dia mandeha makany amin'ilay ny anankiray foana zany. Dia zay aloha zany ny zavatra tena hoe tokony hipetraka. Dia zavatra tsara ho fantatsika koa dia izao, raha ohatra le vady ka le lehilahy zany ka hoe mivadi-pinoana tampoka, io no tena raharaha be. Zany hoe niaraka zany zareo tamin'ny voalohany dia fantatra le vehivavy hoe zao ny finoany ty lehilahy ty dia niditra izy fa mety amin'ny tsara dia nandeha nivavaka tany izy. Eny tsy efa nena nefa le lehilahy vadika finoana hafa indray izy, fa misy zavatra tena raharaha be aloha tratran'ireny, satria ilay lehilahy zany amin'ireny fotoan'ireny dia mbola maneho ny amin'ny hoe tsy mbola tena matotra ara-panahy izy, mbola mieritreritra foana hoe fiangonana no hamonjy azy. Tsy fiangonana ravina namonjenanao, fa ny finoanao an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao ihany. Zao zao ny fiangonana mikatona daholo dia makaiza. Fiangonana ve ny hamonjena verito zany tsika mianakavy, tsy fiangonana no hamonjenantsika, fa Jesosy ny finoana no hamonjenantsika. Na ho aiza ianao na ho aiza, na ho aiza na ho aiza, afaka nivonjena foana ianao raha mino an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao. Ka zany zavatra zany tena zavatra mila jerena. Ahoana ny tokony atao zany raha ohatra ka tratran'izay ianao hoe nifindra fiangonana tampoka indray zany ny vadinao, dia amin'izay fotoana izay dia tsy manatsafidy ianao raha vehivavy, fa dia manaraka ianao. Manaraka ianao, zay nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary le izy koa mila iky ianao fa nanaiky anazy eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny indray mandeha ianao tamin'ny andro ny fanambadianareo iny dia ikeo foana le eny. Fa tsy hoe eny ty fa rehefa mivadika tampoka ianao dia lasa tsy indray, fa rehefa eny dia eny.
raha be raha tratran'izay satria sendra ny lehilahy tsy matotra ara-panahy zany dia amin'izay fotoan'izay lasa le vehivavy koa ny lasa mivadibadika ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny tena zava-dehibe indrindra zao miorena tsara aza miova maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo amin'izay fiangonana efa misy ianao ary ty pejy ty ravana dia izao a tsy mitaonanao mihitsy na itena koa raha tsy mampafantatra anao koa raha inona ny fiangonana misy satria tsy izay ny tanjona fa ny tanjona dia izao a ampiorina amin'ny finoana dia hitaonanao anompo an'Andriamanitra amin'izay fiangonana efa misy ianao fa raha ny fiangonana efa misy ianao ka fiangonana manaiky ny Jesosy Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy izay no atao hoe lalam-pamonjena dia efa zava-dehibe izy rehefa eo mibazy ny resaka hoe fomba mpivavahana ny resaka hoe batisa sy ny ana zany tsy any amin'izany ny famonjenan'ny olona tsy olan'izany fa raha ohatra ka mbola manaiky an'izay ilay vadinao any mivavaka mandehana makany raha vehivavy ianao fa izay ny fahendrena izay le hoe fahatokiana ianao zany mila manana confiance amin'ny fitarihan'ny vadinao lehilahy koa nefa raha tena feno fahendrena dia andinika ny amin'ny hoe aizany mety amin'ity tokantrano ity aizany ampandroso anay ara-panahy aizany fa tsy hoe zao fotsiny na efa zao na ny ampo fotsiny dia izay no hitondrana an'ilay izy fa tena resaka hoe aizany mahasoa anay menakavy satria mitondra ny vadiny amin'ny fitiavana koa izy fa tsy amin'ny tidijadona akory zay ny fanambadiana ka dia mirarosoa antsika rehetra mila dinihana tsara io ry havana diny io tsara indrindrandrindra ho any izay mbola tsy tafiditra fa tena raha be io maro maro ny mesazy voaraiko ato amin'ity pejy ity fitarainana vokatra izany zavatra izany anontany io daholo izay tokantrano hitanao ny amin'ny hoe tsy miara-mivavaka ny lehilahy sy ny vehivavy dia ho hitanao fa tena problème be eo amin'ny tokantrano io mba anontany io anie hitanao fa tena problème be io ao amin'ny tokantrano io ka dia mampahery antsika rehetra fa raha ny tenin'Andriamanitra dia tena sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hoe ny Israely dia ny Israely ihany no vadiny ny kristianina dia oka kristianina ihany no vadina ary aoka tena hoe any amin'izay misy ianao ao mitady vady zay ny tena fahendrena indrindra zay ny tsara indrindra fa hafa ihany zany olona efa hoe miaraka mahalala ny tompo miara-manompo ny tompo efa zatrany amin'ny hoe zao ny fomba mahazatra anay ao nareo samy nareo no tsara mivady zay ny tsara indrindra zay ny idéal fa rehefa tsy mahita amin'izay fa hoe mifindra fiangonana hafa dia matoa ianao miditra dia efa midira zany fa aza hoe nanaiky ianao anambady nefa avy eo mitsipaka hoe tsy mety hanaraka ny vadinao akory rehefa avy eo fa dia mila mandinika mila mieritreritra tsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen